Fahamerapa-tsika tsary avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity sabata maraina ity manana fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay miaino sy manaraka ny fandraisan-ten'Andriamanitra eto ary rina dia hitondra fiadanam-po anatinao ny ten'Andriamanitra. Ro enterantsika ny amin'izany dia vavakisika. Ry tompo-tianay eo irina indrindra ianao anjaka-ponay anala ny tebotebo rehetra sy ny ahia rehetra ary ny tomany ihany koa. Ankahirezo ny fonay ary aoka tanjaka ny fisainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Voateny mofinainantsika androany dia manao ny fanelanelanana ataon'ny fanahy. Malaina ny Romanina toko 9:20 manao hoe ary toy izany ihany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika fa tsy fantatsika izay vavaka ataony tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Amen. Tsy hoe tsy maintsy mivavaka fotsiny amin'ny anaran'ny Kristy isika fa amin'ny fibitsihan'ny fanahy masina ihany koa. Izany dia manazava ny dikan'izay voalaza hoe ny fanahy hozy izy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mahafaly an'Andriamanitra ny mamary fivavahana tahaka an'izany. Rehefa manonona vavaka amin'ny anaran'i Kristy amin'ny kafanam-po sy anatin'ny hery manko isika dia ao amin'io hery io indrindra no misy antoka fa avy amin'Andriamanitra ka hamaly ny fivavahantsika izy. Mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika hozy izy na heverintsika izany. Omena an'ireo izay mikatsaka ny heriny sy ny fahasoavan'ny fanahy masina ary mamonjy antsika amin'ny fahalemetsika rehefa mila miresaka amin'Andriamanitra isika. Misokatra indray ny fangatahantsika ny lanitra ary asaina isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Mazahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Azontsika kinina amin'Andriamanitra ny fiarovana ny fanahintsika amin'ny mahampamorona mahatoky azy, tsy satria tsy manan-tsiny isika fa satria maty Jesosy mba hamonjena indrindra ny voarim-panota sy tsy lavorary tahaka antsika. Dia toy izany no anehoan'ny tombam-bidin'ny fanahin'ny olona. Mahazo mahatoky an'Andriamanitra isika tsy noho ny fahaminjea-ntsika fa noho ny fahamarinan'i Kristy izay isaina ho antsika. Misy teny fikasana maro ho antsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ampy sy feno ny trafim-panavotana. Tsy voatery hatehitra amin'ny porofonanantsika herintaona na iray volana lasa isika fa mahazo mahatoky kosa isika androany anio fa velona Jesosy ary manao fanelanelanana ho antsika. Tsy mandao an'ireo zanany maniasy izay malemy finoana sy be fahadisoan'Andriamanitra, manongilatsofina miaino ny vavaka sy ny fanambarana ataon'izy ireo Jesosy ary ireo izay mijery an'i Jesosy isan'andro, isan'ora ary maharitra mivavaka no manakaiky azy. Mamelatra ny elan'ireo anjely, vonona hitondra ny vavaka ataon'izy ireo amin'ny fotorotoroany amin'Andriamanitra sy hanoratra izany ao am-bokon'ny lanitra. Ka noho izany aza kivy, aza mitsahatra ny tsy mivavaka fa asan-drato manjakariva ny fitarainantsika, ny hitalahoantsika ihany koa ary aoka angataka amin'Andriamanitra ny fanahy masina isika. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Angataka ny fanahinao masina izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, mba hafanay manandritra vavaka amin'ny fotorotoro sy ankasitrahanao. Anaran'i Jesosy, amen.